Gospel Mix. Worship and praise music. Broken heart, you pick me up, now I'm set apart. Fotoana hanarahanao ireo hira vaovao sy ratikirana mpanakanto iray, ireo fiderana migadana maro samihafa ary ireo vaovao sy mombamomban'ireo mpanakanto ara-pilazantsara eto an-toerana sy avy any ivelany. Spécial jeune. Fandaharana faranao isaky ny sabotsy amin'ny 4 tolakandro, ny famerenana kosa dia ny alarobia amin'ny 3 ora sy sasany. Dia mbola faly indray tafiaraka amintsika tsiraray avy raha izay ianao vao nanaraka ity onjam-peo 5 ity sy ny tambazotra Facebook itsika, eo ihany koa ny tambazotra YouTube izay narahantsika ny fandaharana tranomoa izany. Fandaharana fa 5 isika izao izany hatramin'izay ka hatramin'ny siny fandaharana hatramin'izao moa izany tononona trany ny fiadanan'i Jesosy Kristy, ny fahasoavany ho amintsika tsiraray avy mangy isan-tokantrano isam-batan'olona na ray aman-dreny na izy nizanizy nao manaraka tsy tapaka izao fandaharana maminao izao isaky ny fotoana tahaka izao. Minzay fa manentanentana ary entanentana miaraka amin'izany instrument mahafinaritra izany ianao ankehitriny izany, dia atombontsika ary ny fotoana eo am-pelatanan'i Jesosy indray amin'ny izao ankehitriny izany. Ivavaka isika tompoko. Tompo Andriamanitra ray masina tsara indrindra, ho mankasitraka anao izay, misaotra anao noho ny fitiavanao, mbola ahafahanay Andriamanitra miaraka eto indray. Fitiavanao Andriamanitra matoy izao anay, fitiavanao ny mbola mihazona ny tsiraray avy, ary indrindra hoe ny fitiavanao ny mbola matoy izao anay ka ahafahanay Andriamanitra manana aina, fofinaina, famindrapo avy aminao. Mankasitraka raha eo, misaotra amin'ny fitahinao rehetrarehetra sy mbola izay fitahinao maninao anay tsiraray avy, ary miantehatra aminao tanteraka izay. Ianao Andriamanitra ny tokinay, ary ianao no entinay hialoha lalana ny fiainanay rehetrarehetra. Ingany ety Krismasy 24 ity mba hitondra Andriamanitra fahatsapana mbola tsisy ohatr'izany amin'ny fiainanay, amin'ny fiainan tsiraray avy, ary indrindra hoe ianao no aneo zavatra mbola tsy takatra ny sainay amin'ny maha-olombelonanay Andriamanitra, ka tianao apita amin'ny alalan'ny izao fandaharana izao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana sy hanonana mivavaka, misaotra raha eo. Amen. Eny tompoko isaorana anao izay manaraka izao fandaharana izao hatramin'ny farany, ary etona koa dia te hisaotra ihany koa ny ray aman-dreny mpitandrina Pasteur Samuel Ajasomo izany izay mena ny sitraka manokana, ny fisaorana manokana mba ahafahana manontotosa izao fandaharana izao ihany koa izany. Raha tsy nitsotran'izay napetrany moa sy ny meny dia tsy tanteraka izao fandaharana izay hoe vaky vaovao indray, satria nanomboka tamin'ny herinandro ny fiverenana fandaharana mba tahaka izao indray moa izany mba afaka hiainantsika ny tokantrano any amin'izay toerana misy ianao ihany koa ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy. Isaorana manokana izany izy amin'ny izay rehetrarehetra izay. Ndeha atombontsika ary ny fotoana satria manana hira maromaro indray isika ho atolotra amin'ity andro mahafinaritra ity indray. Hiobana kokoa ao anatin'ny hira Krismasy isika izany matetika moa ny volana Desambra dia mba tokantsika tsy hoe ny volana Desambra na ny 5 ny volana Desambra akory ny tena hoe izay ny nateran'i Jesosy Kristy, tsisy mahafantatra isika fa mba izay aloha ny voatendry dia isaorantsika izany ny amin'izay, satria tsy maintsy
tsy maintsy ao am-potsika ny fahaterahany Jesosy Kristy, famonjena izay nataon'i Jesosy Kristy ao anatin'ny izany rehetrarehetra izany. Dia aloha tsika anaraka hira ray aloha tia somary hoe tsy dia mahakasika ny krismasy loatra, fa mba hira mba tatao-poko manokana izay mivoaka be dia be hoy aho ny hira ara-pilazantsara izay mivoaka vaovao be dia be izy io ka somary hoe tsongaina ao anatin'izany moa reto manaraka ireto ao anatin'izay dia mba hanomezana fahafa-po sy iorenantsika ara-panahy ihany koa izany tamin'ny herintsika raha tsy haivina moa nisy hira raha izay hiran'ny zareo Joseph Taf izay namoaka n'ity hira ity hoe fahasoavana ny lohatenin-kiran'ity hira ity, hira vaovao be an'zareo Joseph Taf alohan'ny hamoahany ny album izay voaka amin'ny taona ho avy io raha sitrapon'i Jesosy Kristy. Dia ho arahantsika kely vetivety monja. Iza mihoatra ny amin'ny falebiazana zao lay tsy mendrika anao ny androko sisa izao sy zay arako aminao dia mbola famindrampona raha isika ny toy izao, raha izany toy izao dia tsisy avy amintsika fa avy amin'ny Jesosy Kristy ny zavatra rehetrarehetra, aina sy famindrapo avy amin'ny Jesosy Kristy ny zavatra rehetrarehetra izay mbola antony isiany fandaharana tahaka izao, antony havelomantsika tahaka izao, fahasoavana izay tsy voasandany vola, tsy voasandany harena mandrakizay ao anatin'izay hiran'i Joseph Taf izay mbola enao any amin'ny ivelan'ny fandaharana sy ny tambazotra rehetrarehetra any moa izay hiran'ny zareo Joseph Taf, fahasoavana mahafinaritra be izay. Dia tonga tombontsika indray ny fotoana ny hira voalohany izay hoentiko aminao dia hiran'ny Dena Moanamo izany tonga dia teneniko je bénirai l'Éternel, izay hira farany indrindra izay navoaka ny Dena Moana, sady misy clip mahafinaritra ihany koa afaka hoarahanao afaka fotoana fohy ao anatin'ny tambazotra ihany koa izay hira Dena Moana je bénirai l'Éternel izay mahafinaritra tokoa. Dia nge tonga dia hoenotsika aloha izay hira ray voalohany atao anatin'ny nouveauté mix androany izay androany.
eny tompoka verina tao anatin'ny fampahafantarana ny mpanakantontsika androany indray isika hira ray aloha zay ny narahantsika androany dia ny nouveauté mix any Dena Moana izany a. Dena Moana tsy misy zay tsy mahafantatra azy itsony maneran-tany a izany a, ary raha te hampafantatra anao a satria i Dena Moana ankehitriny dia ny azo antsoina hoe izy no artista ara-pilazany tsara zay tena hoe fienon'ny olona indrindra eran-tany francophone amin'izao ankehitriny izao a, raha any amin'ny sehatry ny mozika any a ara-pilazany tsara ankehitriny moa izany a mandeha any amin'ny tambazotra maro isan-karazany any. Ity hira ray ity dia hira iray izay nivoaka tsy ela akory zay tamin'ity volana décembre ity voalohandohan'ny volana décembre tany a. Je bénirai l'éternel izany ao anatin'izay ny salamo fa 430 voalohany tapany faharoa no nentiny tao anatin'izay izay nitsongany manokana mba nampahirezana antsika sy indrindra hoe nanomezana videra sy voninahitra an'Andriamanitra. Hoy ny tenin'Andriamanitra raha vakiko vetivety amin'ny teny frantsay, tika teny frantsay psaume 34 1 izany a. Je bénirai l'éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Raha miteny gasy indray izy dia hoe isaotra ny Jehovah lalandava eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Zay verset tena hoe tsy afaka mbavantsika sy ny be sy maro ao anatin'izay izay verset salamo fa 430 voalohany tapany faharoa izay ao anatin'ny izay. Dia ozy izy ny hirany tao anatin'izay tao amin'ny andalany vitsivitsy tao anatin'izay hoe je bénirai l'éternel pour tous ses hauts faits, sa louange sera toujours dans ma bouche. Inona ny tia nytenenina amin'izany? Ho nyteneniny tao anatin'izay hoe hideran'i Jehovah mandrakizay aho ozy izy amin'ireo zavatra lehibe izay nataony tamin'ny fiainako, dia hidera azy mandrakizay eo ambavako aho ozy izy. Izany ny toe-po endrasany tombo amintsika amin'izao vanandro krismasy zao hoe hideran'i Jesosy Kristy, ny zavatra tena goavana nataon'i Jesosy Kristy nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainantsika dia tsy inona izany fa nanomezana an'i Jesosy Kristy. Tsy mbola nanomezany fofinaina ho antsika tsirairay avy, tsy mbola nanomezany arena, tsy mbola nanomezany saina, fa zao nanomezany Jesosy Kristy asy ho anao tetỳ ambonin'ny tany. Izany ny zavatra goavana indrindra ary hiderantsika an'Andriamanitra zay satria izany tena zavatra lehibe tsy voasandantsika vola, tsy voasandantsika arena amin'ny fiainantsika. Andeha atolontsika ho an'Andriamanitra ny fisaorana ny fiderana mandrakizay, mety amin'ny alalan'ny hira, mety amin'ny alalan'ny fifaliana, mety amin'ny alalan'ny vavaka. Izany no ahafahantsika mideran'Andriamanitra ao anatin'izay. Tahaka izany ity hiran'ny Dena Moana ity izay tena hoe mideran'Andriamanitra tokoa. Somary miova kely moa ny gadona ny amin'ny tapany faharoa izay nanarahantsika azy zay. Maro dia maro ny hirany Dena Moana izay hira farany ihany koa raha tadidiko moa ny hirany Dena Moana farany izay teto anatiny gospel mix dia ny hirany niarahany tamin'ny Gwen Dresser izany maintenant Seigneur izay hira ray izay ary ny hira tena nahafantarana azy moa dia Saint Esprit maro dia maro tokoa tao anatin'izay ny hira izay nahafantarana ny Dena Moana. Izy ity moa dia mpanakanto sady mpanompon'Andriamanitra ihany koa mazava ho azy izay vao 30 taona monja izy ankehitriny ary efa manana ny antsoina hoe boîte de production na reny trano famokarana ireny izy ho azy manokana ao Congo ao no misy azy ankehitriny ary efa iarahany miasa ihany koa amin'ny trano mpamokatra Universal Music ao France ao. Izany hoe efa tena somary tena efa manana ny ahavony tokoa ity mpanakanto Dena Moana ity amin'ny resaka tontolon'ny hira fiderana sy ny famparitana ny evanjely moa zany na ny hira ara-pilazantsara ao anatin'izay. Ary farany indrindra moa zany ao anatin'izay hoe
amin'ny tamin'ity volanyity ihany koa faraparan'ny volany novembre teo ihany koa izy dia namoaka ny album farany izay album mitondra lohateny hoe Souffle izany izay efa hitantsika ihany koa moa zany ny anatin'ireny plateforme musicaux reny mialatsiny amin'ny fomba fiteny vary amin'anana fa ny anatin'ireny tambazotra maro isan-karazany reny fa misy hira maromaro ihany koa mivoaka ankoatran'ity hira iray ity hoe Je bénirai l'Éternel izany. Eny tompoko zay ny amin'ireny hira nouveauté anankiray raha iny moa zany mbola narantsika zay fa mbola naraka hira anankiroa androany isika moa zany ao anatin'izay hiobana kokoa amin'ny hira krismasy isika atreto izany ary ivadika mpanakanto malagasy indray no arantsika ankehitriny izy indray ireto mpanakanto anankiroa zay tonga dia asesiko aminao ireto indray izany ao anatin'ny nouveauté mix atrany izany dia tonga dia rahantsika mpitiavana indray sy ampideranan'Andriamanitra indray izay fiarantsika amin'ireto hira manaraka mahafinaritra indray ireto. Jesosnao koa teraka ao am-ponao androany izy fiainanao anao. Ooh.
voalohany ny teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao na dia iray aza. Manantona anao Jesosy androany, tianao ve izy? Ho raisinao ve izy? Fa izy ilay efa iraka ilay ray. Amen. Gospel Mix. Andeha tonga dia tomboka amin'izay hira farany teo izay any fampahafantarana ny hirantsika sy ny ireo mpanakanto ara-pilazantsaratsika androany indray ny fiarahana ankehitriny. Fandarana gospel mix no aranao amin'izao ankehitriny izao raha zao ianao voa manaraka ny fandarantsika izany ny mpanakanto Hermialy no niaraka tamintsika indray ankehitriny tamin'ity hira iray ity hoe krismasy izany hira iray izay novokariny manokana amin'izao andro krismasy izao izany. Hoy ny tena mpamaranana ny hira teo moa zany hoe horaisinao hoe Jesosy Kristy ilay tonga soa tamin'ny fiainantsika izay nidina tany an-danitra fitoerana tsara indrindra dia tonga taty an-tany izy mba horaisinao ve izy, mendrika androso ao atokantranonao, mendrika androso ao am-ponao ve Jesosy Kristy ao anatin'izay. Dia teto nisy raha nijeriny tony kira kely atao anatin'izay dia hoe misy ny fankalazana an'Andriamanitra ao anatin'izay, misy ny fiderana an'Andriamanitra. Ozy izy hoe misaotra anao izay ray, ozy izy nanomezanao anay ny zanakao mba hamonjy anay, dera laza no atolotray. Amen. Ny krismasy ary teneniko foana moa izay dia fiderana an'Andriamanitra, fankalazana an'Andriamanitra. Krismasy dia tsy natao andro anginana fa andro itenenana. Tsy tenenana amin'ny akaikinao hoe tenenana eo akaikinao fa itenenana amin'Andriamanitra hoe misaotra Jesosy, misaotra fa ny zanakao lahatokanao. Andriamanitra no nampidinao tetỳ an-tany mba ho aso anao. Androany mba zarao zany fitiavan'i Kristy zany. Androany zarao zany inona moa zany zany clé an'ny krismasy zany. Inona moa ilay hoe clé an'ny krismasy? Ilay fanalahidin'ny krismasy, tsy ilay daty, tsy mbola akanjo, tsy mbola zavatra tsara, tsy mbola zavatra mamirapiratra izay tena hoe miara-miasa tokoa soa izay tian'Andriamanitra, fa nefa izao zarao ilay fitiavana nentin'i Jesosy Kristy hamonjy anao etỳ ambonin'ny tany ao anatin'izay. Raha ireto mpanakanto Hermialy ireto dia maro moa ny hirany izay efa mandeha tamin'ny fandaharana, izay ihany koa efa misy fotoana efa mandeha ihany koa ny ivelan'ny fandaharana izay krismasy izay ary nahafantarana azy dia ao anatin'ny gadona rock ary zareo ireto ary ny hira maromaro izay tena hoe tsy afaka mbava amin'ny be sy maro ankehitriny dia ilay hoe ampy izay mandrosoa ihany koa izay samy misy clip vidéo ihany koa afaka jerenao any anatin'ny sehatra maro isan-karazany any ihany koa izany rehetrarehetra any. Ity hira iray ity ihany koa dia efa misy lirika vidéo izany afaka jerenao ihany koa ao anatin'ny izay sy ny tononkira izay afantarantsika mba hijerentsika hoe ahoana marina moa ny tononkira n'ity mpanakanto ity ao anatin'ny izay. Ary farany moa ary zareo reto dia mikasa ny amoaka ny premier albumny amin'ny taona ho avy io raha sitrapony tompo ao anatin'izay hira vitsivitsy sisa no hovokarin'zareo anatin'izay dia efa mahatratra ny album voalohany izay hovokarin'zareo amin'ny taona miditra io izany. Eny tompoko izay ny amin'iny ny nouveauté mix antsika fahatelo farany teo izany dia ity hira raha ity tsy iza izay fa ny hiran-drareo Bizayon Madagasikara indray no arahantsika dia ilay hira mitondra lohateny hoe andro malaza izany. Fonao androany izy fiainanao anao.
Bisayon Madagasikara. Nisy fotoana koa ty mpanakanto ray ity efa nentika ihany koa tatao anatin'ny fandaharana raha madadity isika tamin'ny volana Jolay lasa teo no nanolorako ity mpanakanto iray ity izay avy any amin'ny faritra Fianaratsoa any misy anazy somary any amin'ny faritra Betsileo any zany mba ho be resaka amin'Andriamanitra ne isika tsiraray ao anatin'izay tsy haritra ihany ao anatin'izay dia ny teman'zareo reto moa dia ny Salamo 2:30 izay verset somary hoe slogan zareo fa Jehova efa nifidy any Ziona ary naniry azy ho firenena lehibe izany ao anatin'izay. Ny groupe Bisayon Madagasikara koa nisy fotoana fa namoaka ny hira harovany izany izay netiko teto tamin'izay fotoana izay hirany zareo Bisayon Madagasikara ireto izay. Efa misy clip maromaro ihany koa zareo ireto ary tamin'ny herintaona moa izy efa namokatra ny DVD live atao anatin'ny izay rehetrarehetra izay. Ity hira ity indray ary ndeha entiko aminao hoe ny andro malaza tononkira sy hira efa tsisy vina amintsika tsiraray avy intsony zay satria tena hoe raha misy hira betsaka indrindra hira krismasy be mpanao interprétation sy cover indrindra dia ity hira andro malaza ity izany raha fahafantarantsika azy moa dia Antsaint Christine tena mety hoe nandika an'izay fa maro ihany koa ny mpanakanto anisan'izany Bisayon Madagasikara nandika ity hira iray ity andro malaza interprétation sy cover izay nataony somary mikadina somary hoe metsiketsika milamindamina voaloha fa metsiketsika indray any amin'ny faraparany any. Jesosy anao ko teraka ao am-ponao androany izy fiainanao anao dia aoka ho teraka ao am-ponao Jesosy Kristy izay ny hafatra farany izay voalohany moa tao anatin'ny hira fa ataoko farany ety am-pamaranany aoka ho teraka ao am-ponao Jesosy Kristy. Rehefa teraka ao am-ponao Jesosy Kristy dia teraka amin'ny ihany koa le fiainam-baovao izay efa nomanina ho antsika ho asy ho anao ihany koa raha hatrizay izany ka ho any amin'ny fiainatsambatra mandrakizay tsika any aoriana any ao anatin'izay. Izay hira izay ihany koa dia hoentiko aminao ihany koa moa zany ny tapany fahatelo farany fandaharantsika izany izay andro malaza izay sy ny mahakasika an'izay hira izay hoe aveza tokoa moa ny poiran'izany hira andro malaza izay amin'ny teny frantsay moa izy sy amin'ny teny anglais dia hoe Holy Night izany ao anatin'izay na ihany koa moa zany amin'ny teny frantsay minuit chrétienne afantarana an'izay hira andro malaza izay. Dia tonga dia hivadika tanteraka ao anatin'ny fandaharantsika manaraka sady farany ihany koa isika amin'izao ankehitriny izao. Gospel Mix. Entompoko tapany farany sahady isika atao anatin'ny fandarana Gospel Mix izany sanam-pandarana kely iray fampisarana na hira io na ten'Andriamanitra io na mba resaka connaissance générale ihany koa ao anatin'izay mba fantombiasantsika io moa zany ny zavatra rehetrarehetra izay ny ma Gospel Mix azy fa saingy hoe tsy mivoantsika amin'ny alalan'ny gospel na ny filazantsara ao anatin'ny izany rehetrarehetra izany. Te hizara aminao fohy fotsiny ny fampisarako taminao tamin'ny herintaona tahaka izao moa zany izay tsy ahivoko ary inoko fa tsy hiala amintsika mandrakizay satria ny krismasy dia fiainana izy io, fiainana iainana io tsy tamin'ny herintaona ihany, tsy tamin'ny volana May ihany na ohatra hoe volana Jolay izay tsy hoe tsisy hidiran'ny krismasy kanefa ao anatin'ny krismasy foana fiainantsika ao anatin'ny izay. Ozy izy tamin'izay hoe tamin'izay hoe c'est de donner le vrai sens spirituel du Noël, c'est donner ozy izy. Dia nizara taminao ateboka anaky 5 tao anatin'izay hoe Jesosy Kristy ny Andriamanitra ny namenjana lahy tokany tsy nisalasala izy fa tonga dia nanome hoe ndany ianao Jesosy, ndany ianao makany ambonin'ny tany fa be dia be ny olona tiako hovonjena amin'ny alalanao ary raha tsy amin'ny alalanao dia tsy miditra ny lanitra izany olona ray izany. Dia izay ny antony nanomezan'Andriamanitra ny Jesosy Kristy ary isika koa dia teren'Andriamanitra ary takian'Andriamanitra mba tia hanome ozy izy ao anatin'izay. Ary niteboka voalohany raisiko tao anatin'izay raha natao tamin'ny teny frantsay izy nanao hoe donner ozy izy même si vous en avez beaucoup, de plus petit jusqu'à plus grand, zany hoe mila mahafoy ianao na zavatra kely indrindra ary
na dia tsy zavatra valeureux aza fa mba zavatra fonao amin'ny fonao manontolo mba homena. Ohatra hoe mena ny olona malahelo ohatra, mena ny olona izay tsy manana ohatra, mba mizary ianao amin'ity krismasy ity zany ianao dia mila mahay mizary ianao. Tereno fonao hoe mba mila mahay mizary ianao na dia tsy manana zavatra ngeza be goavana azy. Matetika ny olona vao hoe manana zavatra ngeza be vao te hanome an'Andriamanitra, ary manana zavatra anankiroa vao hanome an'Andriamanitra, kanefa izao rehefa fonao iny zavatra iny dia Andriamanitra ny sahirana aminao. Ao anatin'izay ny faharoa dia hoe donner sans espérer recevoir en retour, zany hoe manome ianao fa tsy miandry valiny ianao, tsy miandry takaliny ianao na tambiny iny zavatra omenao iny. Zay afatry ny krismasy amin'ity ihany koa hoe mba ndetsika amin'ny tsy andro valiny tsika, tsy andro hoe matetika ane raha ilaza fotsiny ianao ohatra hoe ianao manana maha izy azy ohatra, amen zany, dia manome mahantra anankiray ianao, manome zavatra malahelo ianao, ohatra hoe manome fitafy ianao na manome vola ianao, dia ianao tsy taky mihitsiny hoe raha tafita ianao dia tsy maintsy mba averinao ihany iny zavatra iny. Tsy mino fa tsisy anao an'izany tsika, fa tsy amin'ny zavatra salama izany ihany fa amin'ny zavatra rehetrarehetra hoe dia tsika tsy ila tambiny, tsy mila sitrany, tsy mila takalony amin'ny zavatra rehetrarehetra fa mba hanome amin'ny fitiavana izany. Fa telo adiany hoe aoka isika mba ho reconnaissante eo anatrehan'Andriamanitra. Inona ny tiana tenenina ao anatin'izay? Mba mahay mankasitraka amin'izay eo am-pelantanitsika isika. Andriamanitra nanome dia mila mankasitraka isika. Raha misy manome zavatra ho anao izy ny tsenjery izay dia mahaiza teny hoe misaotra tompoko anatin'izay. Andriamanitra nanome ny zanalahy tokana dia hisaorantsika izy. Jesosy Kristy nanome ny aino na foiny mba ho asy ho anao, hisaorantsika izy. Misy olona mety mandany fotoana mivavaka ho anao, hisaorantsika izy. Mety tsy fantatrao fa mba reconnaissant ianao, reconnaissante mba halala hisaotra ny hafa ihany koa anatin'izay. Fahaefatra dia hoe aider respecter les autres, zany hoe mamonjy ny hafa ianao, manampy ny hafa ihany koa ianao amin'ny mba zavatra mba hiainanao ankehitriny. Mety tsy dia manjary ny fiainanao, mety tena sahirana azy ianao fa mba tianao manampy ny hafa. Rehefa mba tia manampy ny hafa ianao dia Jesosy mihitsy nihidina mba hanampy anao ankehitriny. Ary ny fadimy faran'izay fampisarako aminao tao anatin'izay fampisarana tamin'ny herintaona tahaka izao izay ihany koa dia ny hoe manolora ianao hevitra, donner des conseils, indrindra hoe miopana kokoa amin'ny spirituel na ny resaka ara-panahy. Amin'izao krismasy izao dia maro ny mila ny hery ara-panahy, maro ny reraka. Mety reraka izy amin'ny ara-piainana hoe tsy manana tsy manana izay mba hanana ny hafa amin'izao krismasy izao, tsy manana kilalao ny ankizy, tsy manana akanjo ny ankizy ohatra, na ihany koa tsy mamono vorontsiloza isika ny tokantrano any. Tsy izay tompoko, fa izao hoe ny hevitra izay andrasana amintsika ihany koa dia ndeha mba hanolotra hevitra isika ny manodidina antsika hoe ny krismasy dia andro famonjen'Andriamanitra aso anao anatin'izay. Ka raha novonjen'Andriamanitra isika izay meno ahy io na za ihany koa dia mba hamonjy ny hafa ihany koa amin'ny alalan'ny fitiavan'i Jesosy Kristy izay nanoloran'ny tenany tetỳ ambonin'ny tany ao anatin'izay. Izay ny amin'izay mbola hitoy izay fampisarana izay fintina tamin'ny herintaona ihany, izay somary hoe nataoko somary ambangivangony ihany satria manapetra ihany koa ny fotoanantsika eto amin'ny fandaharana. Fa izao aloha isika dia anaraka tahaka amin'ny mahazatra indray tamin'ny herintsika nanaraka ny Zouk Daivitsa tao anatin'ny hira anankiroa moa izany sy fampisarana tao anatin'izay. Izao indray isika dia manana ihany koa ity somary hoe andininy faharoa ity indray, andiany faharoa ny Zouk Daivitsa indray, mbola indramantsika izy ifampisara amintsika amin'ny alalan'ny hira sy ny ten'Andriamanitra ao anatin'ny izany rehetrarehetra izany. Dia tonga dia hoarantsika indray izay hira sy fampisaran'ny Zouk Daivitsa amintsika mahakasika n'ity krismasy ity izany. Tainy Jesosy tompoko. Gospel Mix. Salama daholo eo, mirary ny fitahian'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy indray.
fa ny miaraka aminao indray amin'ity fotoana ty mialohan'ny ianarantsika hira vaovao indray androany a zay atolotra ao antsika de hianatra kely alohantsika satria mety gaga angamba ianao hoe inona foana zany hira be de be ianarantsika zany satria Andriamanitra de mampianatra antsika ao amin'ny bokin'i Isaia toko fa 3:7 de milaza manao hoe izao olona noforoniko ahy izao no anambara ny fiderana izao olona noforoniko ahy izao no anambara ny fiderana voalohany indrindra zany tsika de ny fironin'Andriamanitra ho azy ary manarak'izay anambara fiderana n'Andriamanitra ny antony namoronana ny zavatra rehetra de misy antony avokoa raha ohatra zao namorona ny sotro ny olombelona de mba isakafoanana namorona ny vilizy mba ametrahana sakafo ao anatiny fa tsy azonao atao satroka ny vilia ary tsy azonao atao zavatra hafa ny sotro de ohatran'izany ihany koa ny olombelona de noforon'Andriamanitra mba hidera azy de rehefa tsy mipetraka amin'ny zavatra tokony nanaovana azy ny zavatra anankiray de tsy mety ohatra hoe satroka zao atao eny ambony loha de eo ny misy azy fa ny satroka tsy azonao atao vilia satria tsy izay nanamboarana ny satroka de ohatran'izay le izy isika noforon'Andriamanitra mba hidera azy noforonitsika hideran'Andriamanitra tsy monimonina tsy taraina fa noforonina hideran'Andriamanitra de tsara tsika raha mipetraka amin'ny toerana tokony isy atsika isan'andro zany tsika natao hideran'Andriamanitra de tokony mahita antony hideranan'Andriamanitra foantsika de manentana atsika tsiraray avy andao hiverina amin'ny antony namoronan'Andriamanitra tsika inona namoronan'Andriamanitra tsika hidera azy mety hoe amin'ny alalan'ny hira fa mety hoe amin'ny alalan'ny fomba fiakanjonao amin'ny alalan'ny fiteninao amin'ny alalan'ny fihetsikaao de ohatran'izay ny fomba fideranan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetrarehetra de afaka hideranan'Andriamanitra de manentana atsika azoto hideran'Andriamanitra satria zay nambarany tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 3:20 manao hoe izao olona noforoniko ahy izao no anambara ny fiderana ndreto ary misy hira indray atolotra ho antsika hiderantsika n'Andriamanitra ary afaka ampiasaintsika hiderana n'Andriamanitra satria zay no antony namoronana ny hira fiderana natao hiderana n'Andriamanitra tsy natao anarery fa natao atsika rehetrarehetra de manasa atsika ary hiaraka hideran'Andriamanitra indray Gloria
Jesús Kristi vaikunganadana ny fokosatry oahy tokony natinavanao tety resaka anjakao ny fokotompody fetra tonovetsonire na finanambelona fa ny foko manototompo uneno toero anjakao Tukua yanao Jesús Kristi vaikunganadana ny fokosatry oahy tokony idinanao tety resaka anjakao ny fokotompody fetra nonobitsonire na finanambelona fa ny foko manototompo uneno toero anjakao tetra nonobitsonire na finanambelona fa ny foko manototompo uneno toero anjakao zay indray ny androany mametraka veloma amintsika tsiraray avy a otahin'Andriamanitra tao antsika rehetra tena Gospel Mix. entoboka isoratsika Zouk David tamin'iny fifampizarana sy hira anankiroa zay noentiny tamintsika teo izay a Gloriany hira nanaraka teo a dia teo ihany koa ny hira farany teo tonga soa izany a tonga soa ianao Jesosy ozy izy a izany a oamponay tsiraray avy a tsy ny finanam-bilina ozy izy ny toeranao intsony fa mba oamponay amin'izay a ilay toerana mahafinaritra tiany Jesosy ionenana amin'ny fiainantsika indrindra izany ao anatin'izay vadika resika ao anatin'ny tapany farany sy manaraka ny fandaharany indray amin'ny herin'ny takazontsika mbola anaraka ny toy an'izay a fifampizarany Zouk David izay indray ao anatin'izay mbola manana fotoana maromaro moa isika avant krismasy sy après krismasy ihany koa mbola toizantsika izay tsy maninona indrindra fa isaoran'Andriamanitra amin'izay mba fanomezany rehetrarehetra ampiasan'ny mpanompony ao anatiny izay eny tompoko a izay a izany hira izany ndeha hoentiko aminao hoe taiza sy avaiza moa ny poiran'izay hira izay indray a andro malaza Holy Night na ihany koa hoe minuit chrétien izay hira izay raha ny tomboan'izay hira izay moa dia tamin'ny taona 1790 i Placide Chapeau no nanoratra an'izay hira izay tany Frantsa tany misy an'ity Placide Chapeau ity ary nampitondrainy ny Adolphe Adam taty aoriana izay namorona ny somary hoe musique interprété izany tao anatin'izay tamin'ny taona 170 sy 1770 sy arivo izany 1847 azafady tompoko ao anatin'izay dia nanomboka tamin'izay zany nipoiran'ity hira malaza ity izay mbola iainantsika ihany koa mitonikira ankehitriny izay nampitondrany ny Placide Chapeau tao anatin'izay i Placide Chapeau ity moa izany dia somary hoe poeta izy sady écrivain ihany koa tao anatin'izay mpanoratra ara-pilazany tsara ihany koa mazava ho azy tao anatin'izay ary ity hira ity dia tena hoe nalaza indrindra tamin'ny vanandro 18e siècle tany satria vao mipoitra izy dia somary hoe namoronany Adolphe Adam ny muzika tao anatin'izay tamin'ny tany Frantsa tany moa zany netombohany i Placide Chapeau ity dia teraka ny 5 Oktobra
1808 azafady tompoko a 1808 ary nodomandry tamin'ny 1777 tamin'ny 25 taona tao anatin'ny izay ary taty aorina moa dia raha netimboan'ity tao a frantsa tao ny première interprétation anti-hira ity zava tompoka tao anatin'izay dia nisy antsoina hoe Ernest Gagnon tao anatin'izay izay ny hira sy ny hiran'ity hira ity moa niaraka tamin'ny Marie-Louise Joséphine Caron tao anatin'izay ary tao anatin'izay fa 14 volana Desambra 1777 no officiel ty hira ity izay ny ran'ity le vehivavy anankiray antsoina hoe Émilie Laurey ny frantsay izany. Long lay the world in sea and amin'ny heriny an'io tahaka izao tsika mbola akahirahira hafa indray manodidididina ny hira krismasy hatrany izay noentiny mpanompon'Andriamanitra efa ela be tany fa mba foazina indray n'izany sanganasa izany hoe maro ny misy ny mpanompon'Andriamanitra mba nampiasan'ny tompo hoe mba ahafahantsika mba miaina an'izany ankehitriny amin'izao an'io izao amin'ny alalan'ny tononkira sy ny fahaizany mandrindra ny zavatra rehetrarehetra tao anatiny izany rehetrarehetra izany. Marana fotoana antsika androany isaorananao izay naraka izany hatramin'ny farany mino fa mba nisy voarainao kosa teto na dia zavatra kely monjaza tao anatin'izay naniry izany na ny mety fifampizarana izany na ny hira vaovao ihany koa izany tao anatin'izay andehantsika tompoko hivavaka amaranantsika izao fiarahana nafinaritra teto indray tao anatin'ny fandarana gospel mix androany. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mankasitraka anao fa tonga tetỳ tany tokoa ianao mba hanavitra anay, tonga tetỳ an-tany ianao mba ho famonjena anay ary tsy vaninandro Andriamanitra no ankalaza anay, tsy ireo mpamorokira Andriamanitra no ankalaza anay fa ianao Jesosy Kristy le tonga famonjena ho anay ary ho tonga fanavotana ho anay mandraka androany. Misaotra Andriamanitra amin'ny an'izay mba nampiasainao amin'ireo mpanompon'Andriamanitra maro izay nafahany nandrindra an'izany hira izany fa androany tompo te saotranao izay ary te hankasitraka anao fa ianao ny tompony zavatra rehetra, ianao ny haviany zavatra rehetra ary te hiteny izay Andriamanitra fa ny fiainanay dia tianay ampifamatorana aminao amin'izao vaninandro krismasy izao. Ho raisinay ianao ho tompo ho mpamonjy ny fiainanay ary ho fiainany tsiraray avy. Ity krismasy 24 ity dia krismasy ho fiainana iainanay ka afinaritra anay ny fiainanay, afinaritra anay ny krismasy izay iainanay, afinaritra anay tompo ny vaninandro izay mbola omenao anay tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra raha io, amen. Eny tompoko izay ny fotoanantsika androany isaorana ianao misaorana misafotofotona tolotra ho antsika tsirairay avy izay nanaraka izany hatramin'ny farany izany raha nahalinanao ny fandaharana dia sujet ny page Facebook tsika ihany koa ny tambazotra chaîne YouTube tsika izay narahantsika mivatana tsy mivatana moa fa mety hoe mba ahafahanao ihany koa manaraka an'izao fandaharana izao ireny rehetrarehetra ireny. Ity ampamarana anara dia mbola misy ihany cover mix izay arahantsika moa zany amin'ny mpanakanto sy izay mba nitendren'Andriamanitra anao an'izany i okaloha izay mihitsy ny anaran'ity mety hoe vondrona tanora zazakely nitory filazantsara ity izany tia zaza mety efa heninao ty hira ty hoe tia zaza ny Jesosy nay fa version somary mahafinaritra kely nanaovany anazy andeha ho arahantsika sady amaranantsika ny fotoana androany ity hira mahafinaritra ity. Tany Jesosy tompoko mametraka amin'ny veloma amin'ny heriny anio tahaka izao indray raha sitrapony tompo. Gospel Mix. Tia
Gospel Mix. Worship and praise music. With a broken heart, you pick me up, now I'm set apart. Fotoana hanarahanao ireo hira vaovao sy raha-tikirana mpanakanto iray, ireo fiderana migadana maro samihafa ary ireo vaovao sy mombamomban'ireo mpanakanto ara-pilazantsara eto an-toerana sy avy any ivelany. Spécial jeune. Fandaharana faranao isaky ny sabotsy amin'ny 4 ora tolakandro, ny famerenana kosa dia ny alarobia amin'ny 3 ora sy sasany.